fa toy ny sekoly rehetra dia mamara-panana ny taom-pianarana 7 ihany koa ny Académie nationale fanatanjahantena na ny ANS no fahataritsika azy etsika maromaro no nitanterahana ny fanandrify tamin'izay. Efa natomboka ny fanadinana samihafa etsy amin'ny ANS Peflo izay ho tohizana amin'ny soutenance de mémoire sy ny famelabelarana isaky ny taranja izay ataon'ny mpianatra arahana devitra mahakasika ny lohahevitra hoe sport pour tous. Mbola ity lohahevitra ity rahateo no hovizana mandritra ny voyage d'études izay ataon'ireo mpiofana ao amin'ny ANS Peflo 4 hatramin'ny 7 jolay izao any Mahajanga faritra Boeny. Amin'izao alohan'ny plasinay mpianatra aloha amin'izao atanke hoe formation domaine zay dia mazava fa tsy dia manana olana zahay. Marina fa nisy ihany ny savorovoro izay misy tato fa raha tonga ny fametrahana ny DG vaovao dia nametraka ny fandaminana rehetra ary namaly ny fangatahan'ny mpianatra. Ohatra zao bourse zao fa elaela zay sy nahazo bourse fa nivony tonga ny DG vaovao tonga dia narakara ny bourse ary tena isorana anazy manokana koa za raha zay vao un mois fotsiny izy tonga dia fa ny bourse ny mpianatsy no ny karakarainy. Premier responsable anahy mahakasika an'le voyage d'études manko mizara roa moa zany le voyage d'études misy ny voyage d'études au niveau universitaire misy ny voyage d'études au niveau de formation ka zay resahana eto zany au niveau de formation atony Académie nationale des sports. Ny voyage d'études ho anay mpiofana mahakasika ny sport dia mametraka hampiroborobo fampanosoana ny sport. Tsy misaraka ny fampiofana natsoratra sy ny fampiarana ka mba ho modèle alainy tahaka ho an'ny mpiofana dia mameno ohatra trano ny tale général raha ny Patrice nandray ny etaetan'ny sampana fitsaboana sy ny fanaraha-maso ho fahasalaman'ireo atleta etsy amin'ny ANS. Amin'ny endriky fanatanjahantena avo rehetra zany dia fisiany etsy ny sport ary izay misy mazava anankiray iza amin'ny ANS zany mba ho manara-penitra sy ho ary fomba ny fitaovana fanaraha-maso ny fahasalaman'ny atleta ary indrindra koa zany ny mpianatra eto amin'ny Académie nationale des sports. Tengatika zao fa efa raneniny ihany le fitaovana ka anisan'ny programme anay zany ny anavoany fitaovana manara-penitra dika koa ny fiara-miasan-taika ataon'ny tompon'andraikitra dia mahafapo anay amin'ny fitaovana izay kely am-pilantanana. Amin'ny 3 Jolay izao ny famaranana ara-pomba ofisialy ny taom-piofanana 7 etsy amin'ny ANS.